na dia efa nisy kosa aza ny fampirarana teo amin'ny orinasa Filatex sy ireo mponina monina eny an-toerana izay antsoina hoe Sitara Akadimbahoaka eny Andriafanambojanahary eny ny volana Jona lasa teo dia mipoitra indray ankehitriny ny tsy vidi-fikevitra eo amin'ny rotonta manoloana indrindra ny fanamboaran-dalana izay misy eny an-toerana eny. Mitondra fanazavana mahakasika izay moa ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny Filatex. Ravakarandriamanalina sy Famarasoana Ivo nanangana izay vaovao zay. Voatery iroso amin'ny dingana manaraka mahakasika ireo fianakaviana mahery ny 80 mampiasa tsara dalàna ny velaran-tany mirefy eo amin'ny 900 metatra atoradroa amin'ny velaran-tany 20 hektara eo amin'ny tany antsoina hoe Sitara Akadimbahoaka izay any orinasa Filatex ity orinasa ity. Ampiakatra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana ny vondrona Filatex araka izany raha nambarana Andriamatoa Jahid tompona andraikitra serasera ao anivon'ny orinasa ity androany nandritra valandresaka ny mpampalala vaovao mbola vonona ho amin'izay mety fampidiniana kosa nefa ny orinasa. Je réitère le fait que nous restons ouverts à toute discussion, mais donc si nous constaterons que les tentatives de résolution à l'amiable de ce problème n'offrent aucune issue, je pense que nous serons obligés d'envisager donc une voie judiciaire pour préserver nos intérêts. Mais cependant, je réitère toujours que nous sommes ouverts à toute discussion pour trouver encore une solution à l'amiable. Raha naharitra 3 taona mahery ny fifanolalana teo amin'ny tompon'ny tany sy ny mponina dia nisy fifanarahana teo amin'ny rotota dia ny orinasa Filatex sy ny fikambanana Farihy izay misoliteny ireo mponina atao aoriana ny feonana izay antaterahan'izy ireo ny 20 Mey 2024. Ny fanaraka ary ny rotota fa anome onitra isan-tokantrano ny orinasa mba hialana izy ireo amin'ny toerana saingy tsy totosa moa izany noho ny fisakana ny mponina atao an-toerana ny fidinana ifotony nataon'ireo géomètre assermenté nalefa ny orinasa. Ny 20 Novambra lasa teo dia efa nampafantatra mialoha ny fikasan'ny orinasa anajara lalakely miditra ao amin'ity orinasa ity izay atao hisokatra ho an'ny rehetra sy hifamezivezen'ny rehetra ary asiana ihany koa lakan-drano andehana ny rano maloto izay taratasiny rehefan'izy ireo any fikambanana Farihy moa izany. Ny sakana izany ireo mponina hatramin'ny sabotsy lasa teo ka voatery nampiato ny asa ny orinasa hatramin'ny androany.